Iray amin'ireo firenena mbola marefo tokoa i Madagasikara eo amin'ny fahazoana rano fisotro madio no asiana teny efa mitady ny vahaolana rehetra azo atao amin'izany anefa ny fitondram-panjakana sy ny mpiara-miombon'antoka amin'izany fitadiavam-bahaolana izany. Tsapanefa fahaolana ho an'ny vahoaka malagasy ary miteraka tsy fahasalamana ny fampiasana rano tsy zarizary indrindra atao rano fisotro. Mbola ny 10% eto Madagasikara ihany hatreto no afaka mahazo rano fisotro madio. Ary ny 7.3% dia tsy manana toeram-pivoahana fa mbola mivoaka kalamanjana araka ny tatitra izay nataon'ny solontenan'ny Unicef raha nandritra ny lanonam-panokafana ny forum matety amin'ny hôtely Ibis androany. Olana matety pitranga ny tsy faharetan'ny foto-drafitrasa raha nambaran'ny sekretera jeneralin'ny ministera an-drano ny fanadiovana sy ny fidiovana Randre Marmanga Raymond. Ny 10% ny foto-drafitrasa no maharitra herintaona raha ela indrindra. Voalohany indrindra aloha eo ny fanadiadidina rehetra. Misy ihany indray lesoko tsy tokony andehanana zany no fanadiadina natao izay tokony atao voalohany indrindra raha ohatra ka hanangana foto-drafitrasa. Raha eo koa ny ataontsika hoe ny tsy dia fetezany loatra reo le fanadiadina na ny etude ataony ireo bureau d'étude anakinana fanadiadina sy ny fananganana ny fikasana zany anangana foto-drafitrasa reny. Raha malala koa fa eo koa ny entreprise izay indraindray tsy manaja ny fenitra rehetrarehetra izay tokony arahana. Orinan'izay koa eo koa efa tokony fantatritsika koa hoe ny fitantanana andre foto-drafitrasa reny hatramin'izay dia nakinina tamin'ny fikambanana na ny tokony olona eny atorana dia hita fa tsy nanjara fitantanana. Amin'izao fotoana izao zany dia efa mivohy indray izay ministeran'ny rano sy ny fanadiovana raha ny fidiovana fa ary rehefa nahita bokatsoa fa misy ireo sehatra tsy miankina na le opérateur privé zany izay manandraraiky efa amin'ireny fitantanana foto-drafitrasa reny dia azahoana zavatra mahafa-po. Dia amin'izao fotoana izao zany heverina koa hoe atao izay hampandraisana anjara bebe kokoa ny sehatry ny tsy miankina ao anatin'ny zavatra rehetra atao anatin'ny sehatra. Fitadiavam-bahaolana iarahana amin'ireo mpiatsehatra sy ireo mpiara-miombon'antoka ahafahana mampaharitra ny foto-drafitrasa efa nisy sy manamafy ny fahazoan'ny mponina rano fisotro madio, toeram-pivoahana sy fidiovana no anton'ity forum ity. Anisan'ny nanome tanana ny firenena Britanika izay manana tanjona ny ampihenana ny tahan'ny fahantrana maneran-tany. Mitentina enina tapitrisa $, ny teti-bola natokany fitondrana Britanika. An'izany raha nambaran'ny lehiben'ny maso-ivony amin'ny Timothy Smart nandritra ny lahateniny tamin'ny fanokafana ny forum matety amin'ny hôtely Ibis. Marina moa fa mbola hitoetra amin'ny rapitsy 7 Mey ity forum ity hiara isalay ireo mpiantsehatra rehetra hifanakalo hevitra sy hifandinika hitady paikady nasionaly mba ahafahana mampaharitra ireo foto-drafitrasa efa misy momba ny rano sy ny fidiovana.